Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mahaiza mamaly ny ray aman-dreny. Izay indray no lohatenin'ity video manaraka ity. Amin'ity herinandro ity tsika dia mijery ireo fahaiza-miaina samihafa izay tokony anaran'ny kristianina. Androantsika dia resaka ny amin'ireo zanaka ny amin'ny hoe ahoana ny tokony ho fomba hamalian'ny zanaka ny ray aman-dreny raha ohatra ka misy sosikevitra izay tsy mifanaraka amin'ny eritreriny omen'ilay ray aman-dreny. Miteraka olana be dia be foana izy io amin'ny ankapobeny ka tena mila mianatra tsika ny amin'ny ahoana ny tokony ho tenenina. Ary ilay tenin'Andriamanitra izay noraisitsika tamin'ity herinandro ity dia tokony hipetraka foana ny amin'ny hoe aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havaly ny olona rehetra araka ny Kolosianina 4:9. Ny ray aman-dreny izay resahako dia tsy ahisaka hanavaka mihitsy fa na manan-karena na mahantra na mahay na tsy mahay na masika na tsara fanahy dia mipetraka foana izay hoe ahoana ny fomba tokony hamaliana azy ireo izay. Izy formule omenantsika indray zany amin'ny faran'ity video ity. Ny zavatra tsara ho fantatsika ravana dia izao ny zanaka aloha dia tena misy roa karazany. Misy ilay zanaka izay tsy mbola mahaly eo tena, izany hoe mbola mipetraka eo amin'ny ray aman-dreny mbola tsy manambady, velominy ray aman-dreny. Misy indray ilay zanaka izay efa mahaly eo tena, izany hoe efa manambady na efa miasa efa tena hoe tsy velominy ray aman-dreny intsony. Dia samihafa ireo zanaka roa ireo raha vao miresaka tsika amin'ny hoe fomba famaly ny ray aman-dreny. Raha misy zavatra teneniny ka tsy mifanaraka amin'ny eritreritrao. Ny zavatra voalohany dravana aloha izay tokony hipetraka foana mila ianarany rehetra mihitsy ilay hoe fanekena sy hoe fanajana. Ny fanajana aloha dia iny didy 5 Exodosy 20:2-20. Manajana raha ianao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Mipetraka foana izay na roviana na mahaly eo tena na tsy mahaly eo tena ilay zanaka dia mipetraka foana izay fanajana ny ray aman-dreny izay. Ny amin'ny faharoa kosa nefany, ny amin'inona moa ilay fanajana aloha iverenako kely. Ilay fanajana dia tena hoe fanomezam-boninahitra, izany hoe tsy maniratsira, tsy miteny mahery, tsy mikitakita na mivazavaza ny ray aman-dreny, tsy miteny ratsy na manopa na manozona na manaratsy. Zany rehetrarehetra zany izay zavatra rehetra tsy manome voninahitra ilay ray aman-dreny dia tsy azon'ilay zanaka atao satria nitakian'Andriamanitra izy hanaja ilay ray aman-dreny. Ny faharoa ara dia ho resahantsika teo toy izao hoe ny fanekena. Samihafa ilay manaja sy ilay manaiky. Ny fanekena indray dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Kolosianina 4:2 ny amin'ny hoe ianareo zanaka maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fankasitrahanao amin'ny tompo izany. Izany hoe raha jerevanao zany ny tenin'Andriamanitra dia ny zanaka tokony anaiky ny ray aman-dreny amin'ny zavatra rehetra. Tsisy akanavaka io, ninona zany tenen'ilay ray aman-dreny dia mila manaiky ilay zanaka, saingy tsy ny zanaka rehetra fa ilay zanaka izay tsy mahaly eo tena, izany hoe ilay zanaka mipetraka eo ambany fifehezan'ny ray aman-dreny. Inona mahatonga amin'ny teny an'izany? Rehefa jerevanao ny Kolosianina 4:3 io ny contexte izay resahan'ny Paoly an'io dia jerevy tsara fa amin'ny 5:20 hoy izy hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. 7:20 ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. 20 hitantsika teo ny hoe ianareo zanaka maneke ny ray aman-dreninareo. 20 ianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo. 20 ianareo mpanompo maneke ny tomponareo. Izany hoe ny ao an-tsain'ny Paoly zany andefasany an'ity taratasy ity dia tena hoe ankohonana iray mihitsy. Misy ray aman-dreny, misy zanaka, misy mpanampy. Zay zany ilay zavatra resahan'ny Paoly eto ao anatina ankohonana iray. Raha ao anatina ankohonana iray ianao zany dia misy an'io lalàna io mifehanao ny amin'ny hoe ny vady, ny vehivavy manaiky ny lehilahy, ny zanaka manaiky ny ray aman-dreny, ny mpanompo manaiky ny tompo. Zao anefa raha ohatra ity tompo mpanompo ity zao ohatra ny raisiko ka miala amin'io ankohonana io izy mazava ho azy fa tsy fehezin'ilay tompo amin'io ankohonana io intsony izy fa efa manana tompo vaovao izy izay mifehy azy. Tahaka izany koa ny mpivady raha misaraka sanatria dia ilay vehivavy iny tsy fehezin'ity lehilahy ity intsony fa raha mbola nanambady izy dia ilay lehilahy vaovao izay nivadiany indray zany no mipetraka indray ilay hoe manaiky an'izay indray izy. Dia ohatran'izay koa ny zanaka raha mbola eo ambany fifehezan'ny ray aman-dreny ao anatin'io ankohonana io izy dia mampetraka foana ilay hoe maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra. Saingy rehefa miala kosa izy
arak'ilay Genesis 2:4 hoe andao ny rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny dia manorina tokantrano izy. Zany hoe manana tokantrano vaovao izy izay misy lalàna vaovao indray niala tamin'ilay fifehezan'ny Kolosiana 2:7 izy zany tsy mipetraka ntsony ilay hoe manekeny ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra ho an'ny zanaka efa manambady. Mazava tsara zany dikan'izany dia izao ny zanaka raha mbola eo ambany fifehezan'ny ray aman-dreny dia manaiky ny ray aman-dreny amin'ny zavatra rehetra. Raha zavatra tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra no tenen'ilay ray aman-dreny na inona izay no ambaran'ny soratra masina. Saingy raha ohatra ilay zanaka ka niala tamin'ny ray aman-dreny na aleo tena na nambady na nitokantrano amin'izay fotoan'izay miala koa ilay fifehezan'ilay ray aman-dreny amin'ilay Kolosiana 2:7 fefa manana tokantrano vaovao izy andray izy manorina izay lalàna vaovao amin'ny tokantranon'izy ireo izay. Izao zany ny formule. Ny zavatra tsy azo atao zany dia ren'ilay manao teny lavabe na mamaly valy arak'ilay nyteneko toa ilay fanajana mipetraka foana na faniratsirana hoe nareo ray aman-dreny dia efa lany andro ny hevitrareo. Zay kosa aloha tsy mahavita an'izany na ohatran'izao satria ny ray aman-dreny amin'ny ankapobeny dia tsy mahazaka azy hoe toerina zay foana. Ary ny ankabetsahan'ny ray aman-dreny dia manana fahalemena ny amin'ilay hoe tsy manaiky ho diso. Nefa dia izao ny zavatra tokony ataon'ilay zanaka zany dia tsy manao resaka lavabe fa dia ity formule ity no ampianariko antsika. Voalohany dia miaino plus misaotra dia plus mandinika. Zany hoe enoy tsara ilay sosikevitra fa marina foana hoe tsisy ray aman-dreny mandolo baty mafana ho an'ny zanany. Dia faharoa misaora fa marina foana hoe fitiavana matoa izy miteny. Dikan'izay zany enonao ilay izy rehefa manomboka mandefa zany ilay sosikevitra ilay ray aman-dreny na miteny izy ka hitanao hoe tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ilay izy zany mba tsy hampisy an'ilay disadisa sy lololono aminareo dia aleo aloha mangina dia mihaino tsara dia aveo misaotra ny amin'ny hoe eny ary misaotra betsaka hoe fa henoko zay misaotra betsaka mama misaotra betsaka dada ny amin'izany sosikevitra samy hafa izany. Dia ny fahatelo mandinika miteny anao zany amin'ny hoe aleo ary aloha fa andinika. Dikan'izay mandinika zay tsy voatery anao anaraka raha ohatra ka zanaka efa mahaleo tena. Raha tsy mahaleo tena anao dia tsy maintsy manaraka araka ilay fanambarako teo. Ny ray aman-dreny zany dia tokony hafantatra an'izao zavatra izao daholo ny amin'ny hoe raha mbola ambany fifehezanao ny zanakao dia miimpôzy ianao mametraka mihitsy anao ny lalàna izay tianao hitondrana azy. Fa rehefa tsy eo ambany fifehezanao intsony izy fa manana ny tokantranony dia mipropôzy ianao sisa. Izany hoe manolo-kevitra ianao sisa ka tsy voatery arahana iny aza malahelo na marary fo na tezitra ny amin'ny hoe dia tsy tia natsony na tsy manisy valeur ny tenako intsony na ohatran'izao fa tena hoe zay mihitsy no izy ny amin'ny hoe manolo-kevitra sisa ilay ray aman-dreny dia manaraka ilay zanaka rahabasoa rahabatsara tsy manaraka izy zay koa zany nitany fa tsara fiainan'ilay izy tompona andraikitra izy ny amin'ny fanapa-kevitra izay raisiny. Ny tsy fahaizan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka an'izay zavatra izay no mahatonga olana be dia be. Maro anery avana izany resaka hoe olan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka voaraiko ato amin'ity pejy ity izany tena maro. Misy moa no mifampiantso amin'ny atarobia dia tena sady mitomany mihitsy manazava an'ilay izy eo ny amin'ny hoe misy ohatra zao ray aman-dreny tena hoe dikteny mihitsy ilay zanaka ny amin'ny hoe marary ohatra ilay zaza dia dikteny mihitsy alainy amin'ny telefona ny amin'ny hoe zao mamana rano ianareo zao dia zao ny ataonareo zao dia zao dia reraka ilay zanaka hoe mandefitra foana zay izy fa raha vao tsy arahana izy misy zavatra tsy arahana tonga dia sosotra be ilay ray aman-dreny hoe tsy manaja. Avao tsara ny manaja sy ny manaiky. Rehefa manambady ianao manaja foana ianao amin'ilay fitenenana zany hoe misaotra sy ny ohatrany fa ny manaiky kosa tsy voatery anaiky intsony ianao. Amin'izay fotoan'izay zany mety malahelo tokoa ilay ray aman-dreny fa efa tsy fotan'ilay zanaka intsony raha malahelo izy fa mety hoe tsy fantan'ilay plasy tokony mety hisy azy ny mahatonga anazy malahelo. Ary ny zanaka koa dia tokony comprendre ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny anie dia izao efa 20 taona na tsy haiko na firy amin'ny 20 taona izy efa niimpôzy foana dia efa zatra an'izay izy dia manana an'izay tendance zay izy amin'ny hoe rehefa nanambady ilay zanaka dia mbola misy an'izay mirona makany amin'ilay tady impôzy zay foana ilay ray aman-dreny dia mila micomprendre an'izay ilay zanaka kanefa na izany aza tsy hoe milefitra ny amin'izay fa tena mijoro mihitsy ny amin'ny hoe voarainay zay tsy ohatran'izay hoe manohatra ohatran'izay fa tena miteny mihitsy hoe misaotra betsaka ary mama misaotra betsaka ary dadany amin'izany torohevitra zany fa dia izao aloha fandinika izay fa izay moa no manapa-kevitra ny amin'izany zavatra izany.
dia izay zany no fomba famaly, izay zany ny formule mba tsy hatonga le izy ho lasa ady, dia tena raiso ny andraikitra, raiso ny fanapa-kevitra ho anareo zanaka izay hoe tsy te hipetraka, zany hoe tsy te hanaiky an'le hoe manaraka ny ray aman-dreny amin'ny zavatra rehetrarehetra, dia izao manambady zany ny dikany na miasa ianao dia mialo amin'ny tokantrano mihitsiny. Zay ihany zany farambola ao anatin'io ankonana io ianao dia fehezin'ny Kolosianina 4:7 ianao. Dia izay ravana izany zavatra zany tsy natao anao tokantrano ihany fa na any am-piangonana aza dia tokony hipetraka foana izay le hoe fanajana sy fanekena izay ary mila dinihana ny amin'ny hoe ahoana zany ny hatanterahana an'izay, fa mipetraka foana izay prinsipa izay na dia any am-piangonana aza. Ka dia mirary soantsika rehetra fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra raha nahasoanao izay video izay dia zarao. Amen.